Ivoaka pandresy raino ohatra tany amin'ny fanalava-potoana ny Baria nanoloana ny Soudan. Sambana araka izany no hiatrika izany dingana famarana an'izany. Isika malagasy tao anatin'ny tranony. Olona tokana matiny toko teo amin'ny minitra fa 970 ny batana ny fandresena. Ka nitiraka faliana tanteraka ho an'ny malagasy rehetra manerana ny nosy. Arabaina aloha zany aloha Baria nahazo fandresena roa zéro moa nombeko fa ray zany niatso tsy maninona zany. Sambany koa tsika hoe hiatrika zany hoe finale tia amin'ny continent africain zany dia mirary foana zany hoe fa isy fandresena hatramin'ny farany. Zavatra anankiroa mba tiako angatahana amin'ny filoham-pirenena. Mazana rehefa misy malaza ohatra reny ny mpilalao-tsika dia adino reny afaka herintaona roa taona. Dia na ny fahanteran'ireny olona reny indray dia misolopolopy reny mpanao sport malagasy reny. Raha tsy ilatra ohatran'ry kira ireo kipa nasional taloha zany. Ny hafarany ary tsy manana ny avenir ny akory ireo olona. Zavatra mbangatanako zany amin'izao mafana be zao omena ny hoaviny maharitra zany ireo olona ireo efa tsy atao mandalo fotsiny hoe marina fa tsara ny andeha andany vola andeha hijery ny finale fa misy zavatra tsara koa tokony omena an'izareo ohatra tsy teny aho hoe trano mora be dia be eto vita mba omena trano reny mbanao baolina reny ho an'ny hoaviny manontolo omena asa maharitra reny olona reny ohatra ny maramila nahazo ny engagement niakatra granty ny fianaran-janany sy zay zany ny zavatra tena tokony mba omena an'ireny olona reny dia mba tsaroantsika mandrakizay zany ny tantara an'ireny mpanao baolina reny fa tsy hoe rehefa tsy afaka milalao tsony dia zay koa ny aminy. Fa telo farany dia le écran omaly somary efa somary bebe ihany ny fipioka ratsiratsy le écran kely finale mitsabotsy za mino fa manana mahita écran ngedangeditsika ho an'ny alakely mba hampisy ny ambiance. Anisan'ny tonga nanohana ny Baria teny amin'ny afanzaona tena alakely ihany koa. Any filoha-hevitry ny antenimieran-doholona Nicolas Rabemananjara Omaly nambarany fa tantara tsy haikosehana no napetraky ny Baria ary nitondra avo ny voninahim-pirenena malagasy izy ireo. Ilaina araka izany ny fanohanana maharitra amin'ny hoavin'ireo mpilalao fa tsy tokony atao andalo fotsiny tahaka ireo mpilalao kitana fahiny tamin'ny Miantso zay fa azotsika hoe tsika mody ny finale ralina saotsy ety amparfinisana amin'izao fotoan'izao mipoaka ny afomaga faly ny vahoaka malagasy iray manontolo tena hoe hoanay mitantara ety an-toerana tena feno fihetsepo tanteraka izany hoe miaina ilay hoe nandresy ny demi-finale izany voalohany teo amin'ny tantara isika no tantarany sanina no hoe hiditra amin'izany hoe finale izany tena hoe faly zay vao tafiakatra finaliste tena hoe faly tena fantasika gamany. Etsy ankilan'izay kosa dia mbola ady goavana no hatreny Baria ny sabotsy zao satria ny Maroka no ifandona amintsika malagasy tao reny nandreseny izy ireo ny Senegal tamin'ity 2-3. Amin'ny mahalalao goavana azy ity dia nisy ny toromarika nomeny ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina fa isy ny fiaramanidina manokana hitatitra ireo mpanohana ny Baria ary ny sasabidy ny tapakila no alohan'ireo mpandeha. Etoan'ny fanjakana ihany koa ny visa ifarana ny zoma 20 Aogositra amin'ny 10 atoandro fisoratana anarana ho an'ireo andeha sidina manokana anohana ny Baria. Wow! Taina Andriamanitra manokana antsika rehetrarehetra ho lava velona itomba fahasoavana mandrakariva. Za miteny aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy hoe amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe tahaka niny
nandreseny Baria tamin'ny demi-finale teo iny no andresenao zany hoe impossible hoe milalao folo contre amin'ny olona milalao amin'ny raika amby folo fa rehefa ao anaty foana ny fanantenana hoe tsy maintsy hoentina mody ny amboara de tsy maintsy tavavoaka za koa mivavaka ao anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy hoe ifaly avandra ihany koa ianao zay manaraka io na inona karazana sakatsakana eo anoloanao de tsy maintsy atafavoaka anao mpandresy ane Andriamanitra fa zay miankina amin'Andriamanitra ka tsy mamoditra na inona sakana eo anoloany de tsy maintsy tavavoaka amin'ny anaran'i Jesosy isika menakavy ane de ifaly avandra takan'izao amin'ny ady zay lalovantsika de tena hoe atsapa ihany koa ianao hoe tsy irery fa manana n'Andriamanitra tsy irery fa momba Andriamanitra alefa vision tsy maintsy tanteraka vitanao miaraka amin'Andriamanitra ninona zavatra lalovanao amin'izao fotoana zao za mivavaka amin'anaran'i Jesosy Kristy ampandresy anao ihany koa ny Andriamanitra anokatra anao Andriamanitra alefa Jesosy alefa isika menakavy de alefa koa Baria mbola iotra lavitra ny fandresena iotra lavitra ny famirapiratana tena hoe miracle ny ataon'Andriamanitra tena napiaiky mihitsy teo hoe ranomaso-pahitana ranomaso-pahitana de tena hoe ahoana ary ty mety efa marobe ny olona nanao conclusion hoe de ilalao folo zany fa za de tena androany hoe rehefa akinina amin'Andriamanitra keny zavatra anankiray tsy maintsy tavavoaka foana rehefa tena lesona be mihitsy ny tsoahana maiza mandray lesona hoe na inona zany na inona na tsy maro ara ny momba anao rehefa Andriamanitra no miaraka aminao ary rehefa tsara tsy hodrano ianao tsy maintsy tavavoaka na tsy maro aza miaraka aminao rehefa Andriamanitra ny momba anao tsy maintsy tafavoaka de ianao ihany koa ifaly avandro ianao minaran'i Jesosy isokatra avokoa ny lalana any am'le tsy apozina sy tseritseretiny no anokafan'Andriamanitra lalana any am'le tsy apozina sy tseritseretiny no anokafan'Andriamanitra vaolana rehefa tena hoe ahoana ary ty ny adversaire mety efa manao zavazabe be efa manao zavazabe be ataony zay akivy anao ataony zay aketsaka anao fa ianao miatsiketsany za koa manana fandresena mila alaina ianao ihany koa manana fandresena mila alaina ianao ihany koa manana fandresena mila alaina de hoy androany amin'ny anaran'i Jesosy hoe vitanao koa io miaraka amin'Andriamanitra hoe aza vela mihitsy raha tsy mody ao an-tanàna ny amboary aza vela mihitsy raha tsy azonao ny amboary ninona olana rava ninona aretina rava ninona fatsoa rava daholo ny sakana de hitanao any manodidina rehetra ianao mahelorakora ka mahenao faliny de za de tena aminao androany hoe tahaka zany koa ny afaliana ho tatonao tahaka zany koa ny afaliana hoe tena hoe fandresena mendrika no azonao avy amin'Andriamanitra ary na ianao raha resy laza tena hoe iteny manao hoe tsisy avy amiko tompo fa ny fahasoavanao tsisy avy amiko tompo fa ianao ny ao ambadiky reny rehetrarehetra reny tsisy avy aminay fa ny fahasoavanao falitsika rehetrarehetra falitsika fa izao afaliana zao amin'ny anaran'i Jesosy yapitany aminao ihany koa zao afaliana zao yapitany aminao zao afaliana zao yampitany aminao am'izay rehetra nalovanao yampitany aminao za mivavaka amin'ny anaran'i Jesosy lay osy ny fandresena yampitany aminao le osy ny fandresena yampitany aminao lay osy ny fananganana lay osy ny fanafana yampitany aminao de tena ho renao mihitsy hoe wow momba Andriamanitra wow tsy irearenao anatin'ny zava de latsaby Andriamanitra ny tao ambadiky reny rehetrarehetra reny Jesosy Kristy tao ambadiky reny rehetrarehetra reny ary tena nafaly be mihitsy nahita an'le mpanazatra rehefa ny farana le izy azon'le caméra tsara teo nahita an'le mpanazatra tonga de nandoalika izy ny vavaka ary tena renao mihitsy hoe nakasitraka an'Andriamanitra za de tena aminao androany tsy adiko hevitra hoe ny adversaire ve zany tsy mivavaka sy ny sisa fa mifantatry lo de zay hoe niara-ny vavaka tsika menakavy malagasy miray fo miray saina niara-ny tondram-bavaka ary tena lesona be da be hoe aika zany rehefa miara mivavaka miara mitsodrano miara mananteny tsika menakavy de manao zavatra Andriamanitra raha nareo menakavy ao tokatrano ihany koa zao no miara miray saina no miara
mitondram-bavaka miaraka miombona ao anatin'ny ady lalovanareo io de ho hitanao fa ampandresanareo Andriamanitra. Courage tsisy resy zany eo tsisy resy zany eo. Ny vision tsy maintsy tanteraka, ny vision tsy maintsy tanteraka, ninona olana rava daholo zany de isokatra avokoa ny lalana. De za mivavaka amin'ny anaran'i Jesosy ianao ane de ianokafa ny tompo lalana ihany koa. Tena hoe fandresena hoe raha maso-pahitana raha miopelan-tananao mety tena hoe impossible ny asa honao le fandresena amin'ny ady zay lalovana fa noho i Andriamanitra velona le miteny manao hoe tsy andao anao na afoy anao de ho azonao ane zay fandresena zay amin'ny anaran'i Jesosy. Mahitanao mitsikitsiky mahitanao iorakoraka mafy ihany koa, mahitanao anokafa ny tompo lalana, mahitanao de ozany hoe wow hitanao zany resaretra any aminareo resaretra zao feno olona miorakoraka, any aminareo resaretra zao feno olona mifaly. De za mivavaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tsy azo afenina tahaka zao ane ny fandresenao ny anaran'i Jesosy ao anatin'io ady mangotraka lalovanao io, ao anatin'io zavatra lalovanao io de tsy azo afenina tahaka an'izao ane ny fandresenao, tsy azo afenina amin'ny Jesosy Kristy. De sofina rano am'izao fotoana izao miasa ny fanamasina, tsofina rano am'izao fotoana izao manao lalana Andriamanitra, tsofina rano am'izao fotoana izao tena horenao mihitsy hoe misy Andriamanitra velona momba, misy Andriamanitra velona miaraka amiko, misy Andriamanitra velona ombadikay, ary ny Andriamanitra de Andriamanitra mpamaly vavaka. Tera laza sosany atolotra an'Andriamanitra reriany zay ny zavatra angatahako amin'ny tompo zao de ianao sy ny ankonanao ifaly avandrantaka ny zanak'omby mifa. Zay ny angatahako amin'ny tompo zao hoe ianao sy ny ankonanao tena hoe iaina fandresena, iaina fitahina, iaina valim-bavaka, iaina lalana misokatra, ary tena horenareo menakafo mihitsy amin'ny anaran'i Jesosy hoe misy Andriamanitra mpanao lalana, misy Andriamanitra mpanokatra lalana. De tena hoe hiasa Andriamanitra tahin'Andriamanitra sika menakafo miraro soa fahombiazana famirapiratana ho an'ny tsirairay avy zay mino. Zao afatsy zao de natokana hiderana an'Andriamanitra ary natokana hampaherezana ny olona tsirairay avy zay mino. Zay tsy mino de tsy mino, fa zay mino de mino. Za zao mino fa Andriamanitra ny ao ambadiky ny zavazaresarehetra le Andriamanitra nametratsika ny zavazarehetra no anokatra lalana, anokatra varavarana. Tera laza sosany atolotra an'Andriamanitra reriany ianao ihany koa de ankalaza sy hideran'Andriamanitra ny amin'ny fahasoavana zay omen'Andriamanitra anao ambadiky zao fahitanao an'ity vidéo ty zao de raisitsika foana adykoty ara-panany zavazaresarehetra hoe azo antoka ny fandresena rehefa miaraka amin'Andriamanitra, azo antoka ny fibatana fandresena rehefa miaraka amin'Andriamanitra. Na inona zavatra lalovana tsy mahazo kivy, tsy mahazo ketraka, miatroka hatrany, miatroka hatramin'ny farany fa horenao mihitsy hoe tsy izaha reritsony zany miady zany fa Jehovah nefa miady tain'Andriamanitra no sy ankonanao rasoa fiadanana fambiazana famirapiratana no sy ankonanao raiso tsara zay lesona napita-androany zay tahiny ianao amin'ny anaran'i Jesosy isokatra avokoa ny lalana. Amen.